Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifalinavina era-banantsika tratra ity alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana novambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy faharoa no soratan'ny Petera. Petera faharoa toko fahatelo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ka hatramin'ny vahafolo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa ry malala izao zavatra iray aloha izao naoka tsy ho adinoa ianareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny rivo-taona ary ny rivo-taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimonana mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Levako ity Petera faharoa toko fahatelo ity, indrindra moa ity andininy zazara mofinaina eto am-pelatanantsika ity dia anankiray izay anorenan'ny fiangonana sasany na ny mpino sasany ny fampianarana momba ny arivo-taona na ny milenioma. Satria amin'ity andininy ity moa Petera dia miteny manao hoe ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo-taona ary ny arivo-taona toy ny indray andro. Dia betsaka ireo kristiana indrindra ireo ataontsika hoe evangelika izay manome toerana ny fampianarana momba ny arivo-taona na ny milenioma na ny milenarisme. Ataontsika hoe réformé moa zany na calviniste na presbyteriana dia protestant zany na ny havana katolika koa ary mazava ho azy dia tsy de fa tsy miresaka loatra momba ny fampianarana na momba ny arivo-taona. Dia mazava ho azy tsy de tena hivalam-parantsika loatra hoe inona moa ilay fampianaran'ny arivo-taona fa misy ireo fiangonana izay mieritreritra fotsiny manao hoe manjaka arivo-taona aloha Jesoa zay vao tonga ny farany. Zany hoe misy fotoana mampiadana be mihitsy manjaka arivo-taona aloha Jesoa zay vao tonga ny farany, zay vao tonga ny farandro pré-millénarisme. Misy kosany tsy izay fa aorianan'izay indray ary dia ny post-millénarisme. Misy moa ny amillénarisme izay tsy de tena nanilany ka tsy de tena hiresaka loatra an'izay tsika satria tsy fotom-pampianarantsika raha teo le izy ka dia avelantsika hoany. Fa aizana an'izany ara ny antony kosa mahatonga ny fiangonana tahaka antsika FCKM na ny fiangonana réformé hafa na ny fiangonana presbyteriana hafa na ny fiangonana katolika romana na ny anglikana ambany loterana aza dia tsotra ny antony satria ny fampianarana momba ny arivo-taona dia tsy ara-pilazantsara. Tsy niresaka mihitsy Jesoa raha zava-dehibe ny fampianarana momba ny arivo-taona dia ho niresahan'i Jesoa. Fa satria Jesoa nangina tanteraka atao momba ny fampianarana momba ny arivo-taona dia tsy zava-dehibe zany na tsy ara-tsoratra masina zany hoe arivo-taona aloha anjaka Jesoa dia zay vao tonga ny farany. Misy karazana session hoe tsy hita ny hafa rehefa avy eo indray mipoitra tsy zay loatra tsy na ny fampianaran'ny Calvin raha mamaky tsara ny bokon'ny Sovatan'i Calvin na ny fampianaran'ny Martin Luther dia samy tsy niresaka momba ny millénarisme. Noho izany dia sady tsy fampianarana protestanta tsy fampianarana ara-pilazantsara amin'ny famakiantsika ny baiboly. Fa misy kosa nefa izy ao amin'ny bokin'ny Petera zay hitantsika eto na ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy
Fantatsika fa raha ao amin'ny raha ohatra ka amina boky anankiray na andiny anankiray no miresaka azy de tsy azo akana ho fotom-pampianarana mihitsy. Tsy maintsy ny soratra masina manontolo vao azo akana lay fotom-pampianarana fa tsy hoe toko anankiray na andiny anankiray no akana fotom-pampianarana. Noho zany dia tsy nanaiky hiresaka ny hanao ny fampianarana momba ny arivo-taona ho tahaky ny fotom-pampianarana ho inona ny kristianina ataontsika hoe ny fiangonana réformé na ataoko hoe ny FCKM sy ireo fiangonana zay mitovitovy fomba fijery aminy famakiana ny soratra masina. Fa misy kosa nefa izy ao, misy any eo andiny io atsika boky ny apokalipsy. Boky ny apokalipsy fantatsika rehetra fa sary teny, sary boky codé. Ny boky ny apokalipsy boky codé izy, zany hoe boky misy fanalahidy. Ny teny rehetra ao aminy ao amin'ny ankapobeny dia tsy mivantana fa misy sary teny, na ny isa na ny teny na ny sary tantarainao dia tsy zavatra hoe mahitsy fa zavatra misy code ary dia misy fanalahidy. Ny antony de satria ny boky ny apokalipsy dia boky miafina, boky soratana tao anatin'ny fanenjehana ary sarotra ny mamantatra ny dikany raha tsy mahafehy tsara ny testamenta taloha. Dia ny teny hoe arivo fotsiny raha jerena amin'ny ataontsika hoe amin'ny boky ny apokalipsy ny hoe arivo taona dia milaza lay hoe io teny iny ny Petera io faharetan'Andriamanitra. Ny arivo taona dia folo ampitomboina folo ampitomboina folo. Ny isa folo amin'ny soratra masina de milaza fahafenona. Folo miverina intelo, zany hoe lay arivo taona de milaza hoe milaza ny faharetan'Andriamanitra, milaza ny faharipon'Andriamanitra, milaza ny famindrampon'Andriamanitra. Ka tsy dia oray arivo isaina amin'ny taonantsika loatra. Ary raha teo ny tenen'ny Petera eto no manao hoe ny indray andro amin'ny tompo de toy ny arivo taona ary ny arivo taona de toy ny indray andro. Mampieritreritra rehefa manisy ireo teolojianina sy sasany miresaka momba ny millénarisme dia am'le ilany ihany ny raisiny, am'le hoe arivo taona indray andro arivo taona. Fa tsy raisiny le hoe amin'ny ilany koa nge le hoe arivo taona koa mety indray andro. Zay mahatonga ny Calvin tsy mandalo fotsiny rehefa nanao, satria Calvin de nanao ny hevitenin'ny bokin'ny Petera faharoa dia mandalo fotsiny izy amin'io isa io satria tsy de tena le isa loatra akory ny zava-dehibe satria mety ho hitarika fahadisoana mihitsy, mety hitarika fampianaran-diso mihitsy, mety mahatonga ny olona hikajy ny fiavian'Andriamanitra, mety hitonga ny olona hanisa andro amin'ny fiavian'Andriamanitra. Fa Jesoa efa niteny fa tsisy mahafantatra ny fiavian'ny tompo mihitsy. Ka ahoana no afahanao anisany arivo taona? Ahoana no afahanao anisany hoe 7,700 taona? Raha aiza ianao no manomboka, aiza ianao no mamarana? Manjary mahatonga fampianaran-diso tsotra fotsiny zao. Fa ny zava-dehibe de ny finoana fa mbola ho avy Jesoa. Ka ity andiny eto ampiatarantsika ity ary ny andiny vavalo ka hatramin'ny andiny vafolo zay zara mofonainao atsika de mampianatra lafin-javatra roa lehibe momba ny fiavian'ny tompo. Voalohany de zao, ny tompo dia ny fotoanan'ny tompo de tsotra ny fotoanantsika. Ny fihevitry ny tompo tsy araky ny fihevitsika. Satria tamin'ny andron'ny Petera de betsaka no nieritreritra manao hoe aizy Jesoa mbola tsy tonga ihany. Satria reo apôstôly de nieritreritra manao hoe izy de ahita ny fiavian'i Jesoa eny amin'ny raha an-lanitra. Nieritreritra izy fa ho azy ny tenenan'i Jesoa an'le hoe vetivety dia tsy hitanareo de vetivety ho hitanareo. Ary de nieritreritra mihitsy ireo apôstôly fa izy ihany no nitenenan'i Jesoa an'izany. Ary dia zay no nampitebiteby azy, aiza ihany ara le izy, aiza ihany ara le Jesoa mbola tsy tonga ihany. Zay ny Petera teo hoe nazavany samy hafa anke, ny fotoanantsika tsy fotoanan'Andriamanitra, ny heverintsika ho lava fohy amin'Andriamanitra, ny heverin'Andriamanitra ho lava mety ho vohy amintsika. Zay ny hoe arivo taona amin'Andriamanitra indray andro amintsika, na indray andro amintsika arivo taona amin'Andriamanitra. Zany hoe tiany Petera ho takarintsika fotsiny fa tsy mitovy akory ny famataranandrosika sy ny famataranandron'Andriamanitra. Andriamanitra manana ny fotoanany, na inona mety ho fahamaikatsika de Andriamanitra manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra. Izay Andriamanitra manana ny fotoanany zay ny tiany Petera teneniny eto.
hoe Andriamanitra ny tompo tsy mahela ny teny fikasana, zany hoe tonga amin'ny fotoanany ihany ny sitrapon'Andriamanitra, tonga amin'ny fotoanany ihany ny fiavian'ny tompo, tonga amin'ny fotoanany ihany io tsy tary io tsy tonga aloha io, fa amin'ny fotoanany tompo ihany ny fiavian'ny tompo, amin'ny fotoana mapety azy. Ary fotoana mapety azy, mapety ny fiavian'ny tompo de izao zay no mampiditra amin'ny lafiny faharoa amin'ny ao anatin'ny famindrampon'ny tompo. Zany hoe mahatonga ny tompo tsy mbola miverina de zao satria mamindra fo izy. Raha miverina moa ny tompo, raha tonga izao ny tompo, azonao antoka ve fa voavonjy daholo ny olombelona rehetra? Azonao antoka ve fa ao amin'ny tompo daholo ny olombelona rehetra? Dia zay mahatonga ny tompo hoe mahatonga ny Petritra miteny hoe ny tompo ange tsy tia nisy ho very, tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Noho zany ny hoe ary fotoana de alan'Andriamanitra. Noho zany lay fotoana zay resahana hoe ary fotoana eto resahan'ny Petera zany de milaza hoe fotoanan'Andriamanitra. Andriamanitra mbola miala nenina, Andriamanitra mbola miandry ao anatin'ny famindram-po, miandry ny hibebahan'ny olona mba hiverenany ao aminy ray. Noho zany dia eto Petera de manazava tsara fa mbola ho avy Jesoa, tsy maintsy hiverina Jesoa, hiverina hitsara ny velona sy ny maty. Ary tsy hoe tonga manginginy Jesoa, na hoe tonga aloha izy amin'ny voalohany de mbola tsy hita ny fahatongavany, fa rehefa avy eo vao tena hita indray amin'ny raha an-lanitra. Na hoe tonga Jesoa de maka ny sasany, manao hoe mahatateraka an'le hoe ndray raisina ndray avela, tsy zay loatra. Fa Jesoa rehefa miverina de miverina miezinezina ny fahatongavan'i Jesoa, miezinezina ny fahatongavan'i Jesoa, ary ahita ny fiavian'i Jesoa na de areo nandefina azy ara, ho ny filazan'ny soratra masina. Noho zany dia asehon'ny Petera tsara eto fa tsy maintsy ho avy ny fiavian'i Jesoa, fa izany fiavian'i Jesoa zany dia ho marin'ny faharavan'ny ny tany zay rehetra eo aminy na ny marimarina kokoa. Ozy manao hoe ny lanitra ho amin'ny firimrimona mafy, ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Dia milaza fa izany fiavian'ny tompo zany de hisy zava-baovao. Mahatonga ny Petera manindry nge hoe hodorana, ho levon'ny afo ny tany, ho levon'ny afo ny asa, de mba tsy havariana antsika amin'ny asantsika hoe eritreretintsika manao hoe ity zava-tikelezana ny antsika ity ny tompony farany. Zay mahatonga azy ny teny hoe ny asa, tsy hoe akory ny asantsika io no mahavonjy atsika, tsy hoe akory fikelezana eny antsika io no mahasambatra atsika, tsy io no mahavonjy atsika, tsy io no mahasambatra atsika, tsy io no mahatafita atsika, fa izao ny fahasoavan'i Jesoa no zava-dehibe indrindra. Ary de eto ary dia apetraky ny tompo tsara, apetraky Petera tsara ao ajantsika fa ny tompo de tsy maintsy mbola hiverina eny amin'ny raha an-lanitra, hiverina ary tsy zao rehetra zao mihitsy akory, tsy ny tany zay rehetra eo aminy akory, tsy zay no lanitra vaovao sy tany vaovao hovatanitsika, fa tany vaovao sy lanitra vaovao mihitsy no ambaran'ny tompo honenany zay rehetra mino sy mahatoky azy. Misy tsinona fivavahana mieritreritra manao hoe na mampianatra ny marimarina koa manao hoe ty tany ty ihany no amboarina, ty tany ty ihany no hovana endrika, ary de eto amin'ty tany ty ihany ny olona. Tsy zay raha ny fampianarana soratra masina manazava hitantsika ny bokin'ny Apokalipsy, nahita ny Jerosalema vaovao, tany sy lanitra vaovao nidina avy tany an-danitra. Ary dia tian'ny tompo asefa hoe fonenana hafa mihitsy, toerana hafa mihitsy, lanitra vaovao sy tany vaovao mihitsy no man'ny tompo antsika. De mety-panontaniana hoe ahoana moa zany ty tany ty izy rehetra eo aminy? Zany dia an'ny tompo zany. Aza lefa lavitra am'zany ny eritreritra fa any Jesoa zany, an'ny tompo zany. Mazava ho azy io tenenin'ny Petera io, mety ho rava, baiboly miteny eo rava, ho may, fa izao na tsy zay ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe de ny hoe ho aiza isika, ho aiza isika, aiza ianao rehefa miverina eny amin'ny raha an-lanitra Jesoa, de zao ho azy zay mino de manaraka ny tenin'ny Jesoa ao amin'ny Jaona 4:20 manao hoe mamboatra fitoerana ho anareo de isy zay isy no isy anareo koa.
Ho avy Jesosy zay ny dikany andininy io fa ny dikany andininy manaraka de ny hoe tampoka ny fiaviany Jesosy tsy hoe misy olona nanao kajana misy olona maminanika miteny am'izao Jesosy no avy tsy zany fa ho avy tahaka ny mpangalatra tampoka ny fiaviany Jesosy ary zay rehetra tsy miambina de anampoka azy ny fiavian'ny tompo Jesosy fa isika mpino kosa isika kristianina de efa miandry ny fiavian'ny tompo mivavaka ataotsika hoe ho tonga ny fanjakanao isika mpino de izao fiainantsika manome voninahitrin'Andriamanitra izao sy fiainantsika manompo an'Andriamanitra izao fiainantsika miezaka tia namana miezaka mizara ny filazantsara mitoro ny fahatsaran'ny Kristy amin'izao tontolo izao no ataotsika hoe miambina zao fiainantsika izao miaina ny filazantsara mitoro ny filazantsara zay no tsy fiaina mpiambenana tsy mahazo variana zantsika tsy mahazo variana amin'ny azakazaky ny fiainana tsy mahazo variana amin'ny zavatsarotra tsy mahazo variana koa am'izay mety heveritsika ho fifalinana tahaka zany fa zao zava-dehibe dia mpanompon'Andriamanitra miambina mba tsy ho tampoka amintsika ny fiavian'ny tompo fa ao anatin'izany toe-javatra azavain'ny Petera zany hoe mbola ho avy ny tompo eo ny famindrampon'ny tompo dia hotsika manao hoe ny planin'Andriamanitra dia tsy ny hahavery olona rehetra akory fa ny ahavoavonjy tsy misy na iray ara tian'Andriamanitra ho very tsy misy na iray aza tian'Andriamanitra ho very zay mahatonga itony andininy itony no nahatonga ny olona nandany fampianarany prédestination Jean Calvin ny hoe misy olona zay tena hoe voatokana ho very ve misy olona tena voatokana ho very ve misy olona voatokana voavonjy ve raha mamaky itony andininy itony tsika de zao tsy misy na iray ara tian'Andriamanitra ho very ny olombelona Jesosy ndrain'Andriamanitra hoe ty am'izao tontolo zao hamonjy ny olona rehetra zay mino noho izany ny rehetra ny tian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanjakany zay no mahatonga azy manam-paharetana zay no mahatonga azy toy ny elara ho ny filazan'ny Petera eto fa satria tiany ny tompo ny ahavoavonjy ny olona rehetra afaka malala ity volana novambra ity tsika moa de taon'ny perikiopa iatsiaro an'izany fiavian'ny tompo zany fa tsy ho variana anankiray am'izay toetra kristianina na toe-panahy kristianina tokony ho ananantsika de itsika miandry ny fiavian'ny tompo ao anatin'ny fitiavana ao anatin'ny fifaliana ao am' Jesosy ary ao anatin'ny fanompona azy no zany re afaka malala engany hitoetra betsaka ao amitsika ny finoana sy ny fahatokiana fa miandry ny fiavian'ny tompo isika miandry ny fiavianany amin'ny raho an-lanitra ary de manompo azy amin'ny faharetana manompo an'Andriamanitra amin'ny faharetana mitoro ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo amin'ny fifaliana ary miasa ao anatin'ny fahatokiana fa miandry atsika ny fiainana mandrakizay ivavakisika tompo amsoranao zay no ny amin'ny fampatsiahivanao fa mbola hiverina ianao hitsara ny verina sy ny maty ary tsy anapahataperana ny fanjakanao tsy izao tontolo zao akory no fonenanay mitsoro favolombelo eto am'ty izao tontolo zao ty zahay mitandrina ny tany zay rehetra eo aminy mikarakara ny fiarahamonina arak'izay fanomezam-pahasoavanao menao anay fa indrindraindrindra mitoro ny filazantsaranao amin'ny mpiarapelina saingy eto am'izao tontolo zao dia mandalo ihany fa ao aminao Andriamanitra no mandrakizay dia mampiomana anay ianao mba tsy ho variana mba tsy hanapoka anay ny fiafaran'izao tontolo zao tsy hanapoka anay na ny fahafatesana tsy hanapoka anay na ny fiavianao fa mahatoky zahay fa eo aminay mandrakariva ianao da iny tontolo andronay Jesosy tontolo andro iainanay amin'ny fiadahana sy ny fifaliana jereo ireo manana olona sy ady-panahy Jesosy jereo ireo tanora jereo ny mpianatra jereo ny ray aman-dreny zay mamelona ny ankohonany ataovy mba ny fahasoavanao de raha koa fe amin'ny fifalianao ny tanindrazanay saotra Jesosy amen